fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Diamben'ny razanabary voanglalao Joséphine ovelominy Vantso Ioli Anjarliva miaraka amin'ny Rakoto Arliva Bruno Faly Sinez Roland nandray feo Tovy razana mamonjy Nanatotosa Anjarliva anio ny fizanana voalohany. Neny tonga soa anaka ndray zany faliko marina mahita anao. Eny neny aza malahelo moa fa efa tiany eto hoe vita soma tsara ny fianarako dokotera dia arabaina tokoa anako. misaotra ry neny no ianao angeny na tafita toy izao na dia tsy teo tsony azy dada. Ny adidiko no nataoko aminao anako engany ka ho voninahary sy horery fianakaviana sy ny tanindrazana ianao vita ny didinao tsara koa. Zay mihitsy no irina rery neny fa hono angay ianao rery no nitsena tety vato fa izy mino laza ny ho avy ena izy ie mifampiantso telefonina foana ange zay menadana nandritra n'izay fotoana ny anarako tany ampity zay ka hidataperavelo inge tsy salamy izay angamba tsy nahafahany. Tsy salamy dada velo ie efa ho ray volana ane zay resaka tosodra angambany vao tapabolana lasa zay no nitsidika azy tany faranka nanaritra vola kely dia nitondra voankazo siramamy ary fitafiana ho azy tafanty tany mihitsy azy ako. Ay ve ary tsy mba niteny an'izany tamiko mihitsy mino vao ilokandro afako mali nefa izay no nifampiantso. Tsy te hanaitra anao angamba izy fantany fitiavanao an-dadaperavelo rainrainao sy ny rainy fa izy ange tsy dia marary be akory tsy maintsy efa niantso aminy raha misy fiovana retiny. Eny mbola malalaka tsara koa ny fotoana afahako mitsidika azy ihany. Eno mbola misy ray volana eo mantsy vao mandray ny andraikitra any amin'ny hôpitaly asako. Ka ndao sika sineny andray taksi ody ary efa tena malahelo mitranontsika koa zany. Andao ary sady rinivana bavinao no avy eo raha afaka pitsoany angamba efa rendrareo mantsy ny fahatongavanao. Ta manany ato masina mihitsy izy efa mianaka. Ie ka mbola any aloha no misy andriza zodanao hatramin'izao fatao hoe efa hifindra ety any ondrareo afaka 3 volana. Tsara kosa zany ko amin'izay dia hovory eto Antananarivo daholo ny fianakaviana. Za koa ane mba te ahita an'ilay zavikely farany any fa mbola tsy hitako ianao tia mbola ela vao anambadiko. Tsisy mahamaika re zany ry neny. Ty eto ny taksi ry neny. Allô mino Joary ie efa tonga eto Antananarivo efa faky maly arapaina zany tonga soko misaotra fa manao ny dadaberavelo marary zany. Izy loha efa tsy manina tsony zao fa tamin'ny herinandro lasa iny izy no ohatry nanao tsinetinety dia le izy vao nanomboka narary ray volana lasa zay tsy nafahako niakatra ny tsenanao tany fa miala tsiny re. Tsy maninona fa ianao aza sahirana mikarakara ny dada tao aoko. Ka hoariko amin'izany ray ary moa zany efa zafikely ny farany akaiky azy etoko ny sasany efa lasa nanambady daholo. Eny mahireza fa zao ho avy any amin'ny sabotsy ijery azy. Ie fa aza mbola miteniteny aminy aloha aleo jereko zao tsy fahasalamany mahazo azy zao. Dada be zany marary samba notsaboinao voalohany kio. Zay mihitsy
Fa ina aloha vao any. Ny aty tsisy fa riniva efa mianaka ny tonga ny keo avy any Tomasina. Andeha afa-kerinandro sady koa ry zareo. Tsy manam-potoana hitsidihana ny dadabe aty kory fa nijery asy nitsidika neny fotsiny nahatongavany aty an-tanà. Ka ny aty koa lavitra sady dezaka beko. Tsy tonga ny olona. Manahoana tokoa ny lalana any zao? Eo ihany aloha e. Andeha taxi brosy nga ianao? Hitondra fiara ka? Ay, raha izany no izy dia mihodidina any Marondaza ny tsara. Marondaza? Tsy lavitra be ve iny? Ka any ny tsara ny lalanako. Avy eo dia mitsofoka eto Ambohidrazana dia tonga eto Tanilava. Eny e, tsy maninona. Aleo izay no atao. Zay ary fa mandram-peona. Velomy Joary. Mampamaingy andrinivy sy nento rabodo ao. Aza donoina ny voandalana. Eny rehetra a. Zay ry neny e. Eny e. Aleo aloha andeha hijery any dadabe any vetivety fa malaelo azy koa zany. Mandeha ana re anako fa tsy maninona e. Mangingina rereto indray zao neny ilozako hoe mety tafajanona 3 na 4 andro any amantsy. Na herinandro aza re tsy maninona ry Joary a. Zany? Fitona nkeny nandeha nanao tany hipita sy tsy nahitany maso anao e. Na izy aza malahelo koa. Rehefa hiasa ngenao tsinona tsy hivezivezy firy-tsony hoe koa e. Zay aloha e. Zay zany fa de ataovy izay mahasoa neny eo a. Ndry, tsisy mahory ary eto anako. Hitondra fiara zany ianao? Ie, hitondra fiara. Tandremo tsara ary fa ratsiratsy ny lalana. Aza matahotra neny e. Lasa ary a. Mandram-peona indray a. Mandram-peona dia mampamangy ny rehetra any e. Ty izany le lalana izay mino andehanako. Marondaza. Fony avy 7 taona no mpandeha bisikleta na sarety taty izay sy benja zokony mino. I raha ny dadabe ravelo na mandehandeha fotsiny mitsangatsangana. Satria vakansa raha teo vao mba tafidina tia tanety lavo izay sindrifo. Efatra 12 taona lasa zany. Zao ry benja efa 3 anaka. Rinivo azy efa 2 anaka. Za sisa tsy mbola manambady amin'ny zanaky mipiraita-po tamin'ny dada. Dia mino ihany koa. Fa izy moa 12 taona zao. Efa ndeha koa nga misy atsoatsiko. Dia i dadabe ravelo rery sisa no ao. Raha hoe ireo zafy mipiraita-po amin'ny dreniny anga no mba mijerijery azy eo. Asa ohatray variana koa. Tsy efa imidify iny moa zany le sampanana ivily any Ambohidrazana. Tsy maintsy ahemotra indray aloha zany ny fiara. Ambohidrazana. Retsy tanàna etsy ambany atsimo retsy zany. Dia nefa nandroso tokoa. Ary lasa vaovao. Taloha trano tafo-bozaka fitony teo. Zao efa tena lasa 4 ngamba izy zany. 7 kilometatra sisy zany dia hitsofoka na tanety lava. Misy azy ny hafalian'ny dadabe mahita. Androany mihitsy mino vao nasaiko ny laza taminy fa ho avy eo amantsy. So mantsy anaitra sy ampisonitra ny toso-drahany indray raha tampoka loatra ka tsy mety. Tonga somatsara ihany a. Hiakatra na ny tanety lava amin'izay. Amin'ny 5:00. Adiny 4 zany nandehanako teo. Eny e, mahery kely. Ndre arinona koa ry zavona be amboniny avoana andrefana lavitra ry. Ary ohatran'ny misy trano ange izy zany.
Nefa dia alakininina be ny teo taloha. Sady mahatahotra no mangingina. Tadidiko tsara fon'izay sy benjatitika. Dia aram-bato sy lava-bato daholo ny mikipaka miaina tsy mino. Dia iza koa izany no nanao trano io? Sady toa tena trano lehibe sa mpanao fiompiana goavana? Io avaratra io izany ny tranon'ny dadabe, ary vao nolokoina fotsifotsy izy izany. Ny sisa tsy dia niova, fa tafo tamin'ny manga voadidina lavarangana. Mihita ene izany vavahady izany. Iny ny kialaminy fa tamin'ny azakazaka sady faly ery. Rehefa miandriandry Joary! Manao any Joary, tonga soa? Manao any ry? Aizy dadabe? Ao, Ay, matoritory ao. Efa nilazako ny fahatongavanao izy. ay ve? Kory va reo ianao ny afaly iny Sao dia nitainy ry tampoka loatra indray ary izy. Aza matahotra ianao fa haiko tsara ny resaka taminy ka. Ay ve? Mandroso? Io Joary, dadabe fa tonga. To anareo fiana fiarany janona tokoa teo anaka ko. Endry dadabe Aty manahoana ianao? Andray izany hafaliko se. Manahoana se Joary handray. Ely izany le roka. Ela tokoa ry dadabe fa zao vita soma tsara ny fianarako ankehitriny. No dia eto tanindrazana amin'izay Ay kosa, heno ka mipetrapetra aloha se. Ormino aiza le seza teo Ormino Efa io ry dadabe Efa mipetraka izy ka. Fa hoana? Fanga tsy dia mahita tsara tsony ny masony dadabe ry Joary Zany ve? Le dadabe nahita tsara teo iny? Mbola mahita vody fanjaitra azy izy tamin'iny ko. Eno Fa efa ela ve no vao herintaona izay ka. Izy koa efa mandroso taona Ka tokony hanao solomaso amin'izay nge izany dadabe Se tiako dia atao inona izany se ilainy izany ry dadabe mba hitanao tsaratsara kokoa. Indrindra moa raha ianao rery no ato. Sahirana eo ianao izany eo ihany fa inona aloha zato vaovao anse. Ary hono aiza izay mba voandalana ho an'ny dadabe ka. Andray, aza matahotra. Misy akanjo basy patalona etiko ao, dia savony sy mofo mamy. Ao anatin'ny sakosy iray io ry mino Ato? Ndray tena nahazo dadabe Misy anjarandry koa ny ao fa aza matahotra Zany ve? Reto anaty sase reto. Io, esory. Inona izany? Why pataloha jeans sy t-shirt tsara be. Sotra Joary merci Misy sokala koa ny ao dia misy laoka netiko, misy sosisy. Dray tena misaotra betsaka le roa fa tena mitondra zavatra betsaka se zany Tsisy fisaorana re zany ry dadabe fa ho ela velona anie ianao Ny ndrenin'se koa nge vao tamin'ny tapa-bolana ny teo efa nilazainy tamiko. Fa inona aloha zato vaovao aty manao ny dadabe tsy salama zany? Anga ike efa retin'antitra ny ahy tsy mahagaga tsony io Joary Ka na izany aza tokony tsaboina tsara ihany efa tany amin'ny dokotera ka. Teny Ambo Mandroso. Efa tsaratsara azo hitan'se zaoko. Zany ny sira fotsiny no tsy azo atao betsaka tsony hoe dokotera. Misy nofon-kena kisoa kokoa hoe iny ngamba no endasina ho anao. Azotsika tsy atao be sira. Izay mihitsy ka. Andana re tsy karakara mino za aloha hitsapany dadabe hijeran'izay tena mahazo azy. Aizava hoe ireo fanafodinao sy ny taratasy ny dokotera jereko ry dadabe. Io ambony io carnet de
retsy ny fanafody nomeny ataniko. Fa za aloha lasa ny an-dakozia fa hariva ny andro eny retsy tena tsy mino an'ity dadabe lasa tsy mahita tsony ty ary mino ie ny asa fanao ny teny atsaha taloha zange zao efa lasa nakaramana daholo izy koa moa efa antitra raha teoko efa miareraka fa firy taona tokoa moa izy zao dadabe ve ie vara amin'ny 70 taona izy zao mariny zany i dada aza moa efa 5 taona izy maty iny tsy 3 taona lasa izy zay de i dada zana ndray moa rangano maty talohany ko ka tahoanariko zay ny lahatra izy aloha tsy mivoafiry raha ny toe-batany masony tsy mahita tsara fotsiny nefa ahoana ozy indri eve atondavarangana atondaroday fa mitady anay ka dadabe mba nanontany fotsiny aho hoe lasa izara fa to mangingina ny atotrako ka natorobeny ianao de mba niresadresaka eto zay menaday fe tsara zaniko tia ny seza ray petraka dada velo dray sotra le roa ka manahoana ny fahitany sy ny tanàno zao somary ny ova ihany aloha lasa be trano vaovao ny orona 7 taona nge zay ihany tsy taty tsony marina aloha zany be dehibe ny zava-nitranga tao anatin'izay 7 taona zay le hoa ry benja moa zany mbola eny sandram-bato ihany mipetraka mbola eny efa nahavita trano be izy eny zany fa hony tokoa ahy mba aniza ho ary trano be ny orona ery amin'ny avoana be iry andrefany ry aiza ry le be zavina be ve io indrindra fenikininina maniry teo aloha nefa efa nakakitay indray mandeha teny mantsy izay sy benja taloha aninona tokoa moa ty anaran'iny toeran'iny teo to amboiteny ro ie to zay efa ambojavina ary izy zao fa ahoana to ohatrany tsy misy zavina ohatr'izao tokoa ane teny taloha tsy misy kosa aloha ka de aniza zany io trano be tsara tarehy io dada velo andrasato io le roa andrasato io eno rasata rahalany zao dahanao zay indrindra le teny andeafa atsimo nahantra sahirana be reny ve eno a mantsy an'se reniko fa ahoana fangana andovabery zareo izy moa no lovainy eo se raha zanakotorainko ange ka olona sahirana sy fadiran'ovany fa ahoana fotsiny ry dada velo tataralavo zany se ry ary to miseto lalina ane dada velo zany fa ahoana raha satange efa maty ry joary maninona eno efa maty tamin'ny 2 taona izy sy raha soary vadiny de reo zanany anankiroa ahoana tsara maty ny anohanana sy ny fahantrana ve orjoary tranony nge hoa io tazany se mezonezina be ao anaty zavony io ny fiadanana sy ny arena no nahafaty azy indrisirisia tena tsy azoko mihitsy ry dada velo tantara lavo zany le roa tantara nampalahelo sy nampy rorotety zany fa ahoana de iza zany no mipetraka ao am'izao ny avany tsisy antsiran'olona azo itoerana io am'izaoko ohatray fa maninona koa manangatra hono manangatra endro se manangatra misy lolo misy feo miteny misy zavatra mihetsika hafahafa zany se zany ko ve de zavatra mety hitombona ry dada velo fa ahoana moa no mahatonga an'izany sety lava ny tantara ho tsy ho viteto fa ndao aloha hitotra fa efa manomboka midina any atsika fa arivany andro andao ary ndao fa any ampoditry ny afo any an-dakozia andao ary de sady mikarakarana andro sika no mitantara an'izay zavatra tiany sy ho fantatra momba n'izany to ohatra amin'ny mahaliana tokoa le izy ko de asa gaga sy taitra ary se fa zava misy marina no zava-nitranga tety ary efa taona lasany zay zany eno isan'ny vavolombelona tamin'izany ny tenako zao ray be nisy eny ary to tena hafandray zany vary soa ihany ve ny ataoko any dadabe sa
vary amin'nanana atao rehetra mbola misy mantsy le kotozakena koroko sa tsy tiany dokotera Joary kosa zany ko zay daholo mantsy no saika ataoko. Tsy maninona mihitsy zany aza ny tsara raha amin'ny andro hariva toy izao ko ary tsy tsarony dada velo angamo za taloha reny ka ataoko ty manao vary amin'nanana kosa ika indraindray ny alina. Tokoa moa tsaroko tsara ka fa izy ny mahita raha efa niova fombo sy amin'izao ohatra ko satria ahoana ry dada velo satria rehefa lasa dokotera ry Joary kosa ary mino ary efa nitoetra sy niaina fitotoana tany ampita ianao de verinao ve fa lasa naka ny fomba fisakafon'ireo vahiny? Iza mahita aiza kosa vary any nefa nazatra na maino na soso na amin'nanany ay ve tsara zany le roa tsara zany tena mety zany. Mbola andro mangazo maina koa raha pitso raha misy ao edre feno mihitsy aoko senga ahoana ay ela mantsy zay tsy ninanako azy zay ko eno a le roa fa makatoerana tsara lose raha iain'ny tantara ary ay mety tsara ny toerako eto ambony kalaneto fa eto amin'izay ny tantarany dada velo ka eny ary toy izao ary aloha ny zava-nisy fantatry se tsara angambo reny fahasahinanandrasata sy rasoary mivady taloha reny ro Joary sikaiza nenina nampiazana anaty-kanina teny indraindray mbola kely koa moa rena ivy zanany tamin'ireny sy tadidiny se tsara voatelo taona ka maty le lamatokely indrina no anarany maty noho ny tsy fampitsakafo ihany voasolana baviny lay vadin-dramaro zafy ny mpirala amiko tsy niraharahandry zareo mihitsy ryseko ay zara moa de aiza tokoa moa zao ry dada Toramaro mipetraka mbola eny tanàna avaratreny daholo reny ka manontany ny oro reny ryseko ka taloha ihany azy izy nefa nirehire tamin'ny areny teo anatrehan'ny fianakavianako zay ny arako tsy sotra azy kosa aloha omby 7 ny azy tamin'ireny zao efa omby 13 mba amin'ireo omby roa lahy miasa sia ny kisoa otra n'izany ihany koa angamba nisany ao ny akoa mamborona tsy hita isa tsony ao efa leba ndrendry dokotera Joary eno fa nefa laibany ono rehefa lasa laibany zany de manitsaka any ambany minitsy mahalala reo havana ory mba nanandrana ny teny Andramaro hanko vareo ianareo na aleko nangina fa niendro mody voky anaka mbola tsy ray kibony ndraitsika ho izy aza miditra am'izay raha mpianaka viko ianao zany kosa ve de mba mety eno ny vava marobe tsela zay natsondry sea amiko azy izy tsy de sa manao firy voasolo hetiny amin'ny sangany tsy misy mahita mangirany reo avany voasolo toandro rasaty reny zany mampalahelo tokoa zany tamin'ny nararinindrina le lamatokely efa nanomboka nanjana bola tamin-dramaro rasata mivady nanjana bola eno hoadray tsy nety nanome mihitsy izy raha tsy zany tsinonako lay zaza narary mafy de ny tanimbary natao antoka le tanimbary ny rasata io mihitsy le valakely ketsanefatra teny mahasolo mba hany nampakanana vokatra isa-taona io le tanimbary tokana lova tamin-drazanakoto io ndre ka aina ny vonjena anakako nefa tsy tana ihany tsy tana tsony ainy tatorina narary ndray renaifo de idida kely idida ohatra vo zaza teraka tatorina zany zandriny renaifo mbola tsy hitanse angambako ohatra ny mbola tsy hitako ny sambo bola sy nanjana bola trano rasate boka trosa natao antoka daholo na ireo tanimboly hatramin'le tranobongo mipetrahana azy arsea andrekakio ary ny tena lozanke de tena tsy nafantatrany zany raha tsy efa tateorina tara loatra raha tsy zany mba afaka nanome azy zay kely nananako ihany ako finona ho ka nanome tsy ny andrasata mivady mihitsy azy ako nanova ny saindrasata ny zava-nisy rehetra avy eo anaka eno ary dada velo fa tamin'ny fomba ahoana moa no nazahoana an'io trano be io nefa zany ary ny fahasairanana mandrasa lose ho avy eo mihitsy zao ny tantara omeparaka kely aloha mino
io ambony latabatra io sa tsy ny tongoboky io jereo kely hoe dadabe hay jereo fa tavela any ambony zany re tsy eo ando fandrinakeo angamby izy teo hoe dadavelo anie tokony tsy ninaparako tsony ote hatrizay ary ninanako zao ndray viano iala le roa ka zay indrindra eo amin'ny fahanterana ohatran'izao anefa mety hitranga tsy fahasalamana rehetra asa hoy teo aloha zany le roa ty ary dadabe sotra kia zay eno ary dadavelo de niova ahoana moa rasata ka isao raha nieritreritra se mo inona no mety anova ny olona rehefa treren'ny tsy fananana ny trosan'olona sy ny sisy zany zany eo daholo lasa mandainga tasery zany lasa mandainga misy lokoloky aho de nangalatra koa aza tonga lehibe ny alaboty rasata mpanao latsakalina eny atsaha matetika indrisy tena nidiran-doza ka efa imbetaka tratrandreo fokon'olona izy ay zano miaro amindreo daroka sy manonta zay kely azoko nomerana tamindreo voaroba teny amin'ny manodidiny zany natapitra andreo akoa mamboroko takondre ay ve fa tsy nanenenako zany droaly so nataoko olona zany ary avaron'Andriamanitra amindreo taranako za aza mba nana hoe tsy aloha ve tonga de nitsotra tamin'ny dadabe rasata de nangataka taminy ndreko menatra izy menatra anareo na nome zay vitako ihany fa tsy naharaka olona efa mianaka zany efa 5 taona lasa zay de ahoana ry dadabe fomba ahoana moa zany nahavitany io trano tsara taremezinezina be io indrisy fanekena le roa fanekena fanekena ahoana fa tsy azoko fanekena tamin'ireo kalanoro kalanoro fantatse sara moa ny arambato sy lavabato mikipaketsy amin'ny etatsiminy ambohitravina rehetra iny tsy minambohitendro taloha io toy ny kalanoro daholo iny eny andosike nalaza tokoa teny fony zay sy benja tety ary taloha tsapanay mihitsy nilaza n'iny toerana iny le tsy aviranao sy neny be moetra makeny mihitsy zay rehefa mandeha eny de tena tsy sa tokoa satria rembenareo mantsy efa nahita tamin'ny fahatanoranyko zany tokoa moa eny fony izy nanasa lamba teny atsateny andrefa naambohy teniteny efa ataloha elo zanyko de ahoana nahita kalanoro koa zany dada torasata sy neny torasoary rasata ihany ka rasata nahita raha nandeha teny hoe jerikitay kapaina amidy antsena ny azaza rembiteny izy de nahitako de ahoana de toy izao ndray ny tantaraka amin'ny notsara re raha araka ny fitantarandrasata tamiko sy ny zavatra fantatro de ahoana rasata fefatry ny maly ingetsika ny tsy ninakaniny ny volandra maro raha afaka pitso ny fetra farany ratsy zany de miala eto ka tena tsy hitako ange ty rasoary za koa za mba tena verevitrako enao ty anarany mba manana nabavy manankarena nefa tolona tsy vanina sy tsy mifaditrovana ko raha maro kosa ny tena rangory fototsy ny afo re rasoary ny anabavinao no adaly mety hoentena misangany havako inona koa no ataoko an'izao aza mba tsy za ihany aloha ka tsy anao kosa nge ny eo amin'ny toerany ny eo amin'ny toerany iny zantro mbola mahita fialatsiny ho an'ny anabavinao ihany ve ianao mety voany tsy fidiny re izy tsy mpanao an'izao amiko ange voasolo taloha la zao koa fa voampanafody izy na voany tsy tia mainty anareo avany ka iza mahita re zay hevitra atao aloha dada sineny fa atao fa aza ilozanareo mifanditra rainareo ihany ioko raha voatery iala eto tsika de hoaiza hitafy lanitra sa tory any andavabato oka aloha letsy fa ndeha tsikaraka aloha zao de ho ito tandreminy dady reny fa tsy mety tsony fa raha mantsy dada de hogadrain'ny olona amin'ireny saza matahotra la fa lalakafa angeno aleko sa andeha araka amiko ary lahy za fa tena reraka be zany ny tongotra aza mila tsy hafa mamindra tsoniko mandehana re ianao re raha andeha de ny somareny zao fa zadalainy any ankizy sazy efa reraka ireo jereo koa didida kely fa efa tsy tsony fa sady efa mivalo arika be ry
Finina indray? Zao hoe, mbola misy mangazo anankiroa letsy eo de mba atonoy renay va. Ina vitan'izay mangazo anankiroa re Rasata? Ka mandra-pahatongako re aloha nde ty lalana izorana fa aza mirediredy eo eny are, lasa ary aloha Ary atao ina aloha ty famaky Ka ikapako kitay ty so de mba mahita kitay any amidiko de mba misy ho ataitsika koko. Kitay moa atao inona ko ny andrahoana aminy aza tsisy ato fenao ve mba mieritreritra Fa aniza tokoa moa iny famaky indriny iny? Dadavelo iny mbola tsy aterindrainareo foana hatramin'izao nefa efofo vinany ny ramany aniny tany. Neny ary maninona tokoa moa raha mandeha mangataka pango eny amin'ny dadavelo eny tsika dia amin'izao dadalasa zao raha eo manko izy tsy havelany ho any zany. Ka efa be loatra angeny nataon'ny dadavelo tamintsika renay voe. Efa ho isan'andro reny taloha reny. Mamenatra mihitsy marina Ka pango angeny eny no andeha angatahana fa tsy voly. Dida kely ty efa mampalelo. Jereny ity izy. Mandeha nare. Avy alao aloha lasa kelikely raha inareo vao mandeha ary ianao De tonga teto tokoa renay vo nangataka pango tamiko anaka. Asa to andro alakamisy tam'izay. Zay mihitsy. Alakamisy maraina sahabo tamin'ny 7 teo. Nasaiko ny andro izy satria mbola tsy masaka akory ny variko. Ary de fa raisipera be nisy loka trondro angeny nampitondranay sy dadabe azo sy joarika. Akory ny afalino ianao? Zany ve dadavelo? Nandre, maro zany sia. De ahoana? De zao ndray ary ny toyany. Tena efa ohatran'ny lany ny kitay eto ambony rehetra zany efa tapitra lain'ny olona. Aiza moko hatrany ambohidrazana sy sandram-bato rehetra ny tonga ty daholo maka kitay. De inona ary natao tsisy na voankazo alaina na zava-maniry azo hoanina koa azy tiako. Ary maninona moa raha mipita mena tsy mery akaiky ny aram-bato ery iny amin'ny alambodina ndosiko iny mety ahitako kitay betsaka ihany fa tsisy mpandeha firy iny zao ko. Aleo rangafy zay no ataoko hoeny tonga ihany ako. Lalana koa zany. Jerena hoe akaikikaiky ty izy fa rehefa tena le lavitra sady mididina be. Lalana efa adiny 3 nefa tena di maika no nataoko. De aiza andraso tsy amretsy azo matevitevina sy be rantsany retsy angamba ny metiko. Aleo fa eo any mikapy. Tena tsemboany zany le retsika. Atondro sasany tsy miato ny kapaka taiteto. Ampy angamba aloha reto. Reo aza angamba tsy ho zakako. Lalana koa ngeny mbola iverenana iny. De asa aloha zay fomba hitondrana azy fa nataritiko ary reo tsy maintsy tongako any tanàna zavatra efa nanasatra avy de ho avelako eto. Fa tena mangetaheta zany ko sady mila misaika kely mihitsy ko nefa aiza zao misy rano ety ary andraso hoe rosoroso any anatiny any so de mba sendra mahita loha rano tena mila hipoaka mihitsy ny tendako zany ko. Zany iny maheny feona rano mandehako draso hoe ohatsy ny avao atsimo andrefanao. Aiza ary izy zany ty eto ka lakan-drano kely sahabo indro mandingana ny velarany fa tena madio
Fasika mazava be ny ao anatiny. Ty ve tsisy volamena? Marina. Aleo aloha isotra. Ay, ariny ny tsirika iny. Ay, tena saika voarany tanako. Ireny koa misy. To foza be marina. Tena feno foza be le lakandrano. Indray tsy napositiko. Ary tena hitondra sakafo odiany aho zany aniko. Tena marina. Vonjeo ahy. Vonjeo aho a. Iza miantso zany? Misy miantso vonjeo zany? Vonjeo aho a. Vonjeo e. Fa iza zany e? To avato ambanimbany ato le feo. Andraso e. Vonjeo aho a. Avaty ambadika ty lobolobo amoron-drano ty. Misy olona miantso vonjeo. Vonjeo ahy. Vonjeo aho a. Iza ny ato e? Andriamanitro. Andriamanitro fa ino io? Izy io e? To marina tsy kalanoro. Kalanoro io. De tena kalanoro tokoa ve ry Dadavelo? De tena kalanoro e. Zany? Ary nohaniny fozabe ny tanany. Hainy any nanala azy. Zany ve? Ie ka eno ingandray aloha ny toy any tantara e. Vonjeo re ahy. Vonjeo a. Esoa ry zavatra amin'ny tanako raha olombelona. Tena kalanoro. Lava volo be misandrahaka be sady fokely. Masony. Tsy matahotra. Ndeha andositra ka. Tena ndeha andositra. Vonjeo aho a. Vonjeo re. Esoa ry foza manakitra ny tanako fa omeko valisoa be ianao. Valisoa e? Eno a. Omeko valisoa zay tianao ianao. Tsisy tokony atahoranao ahy. Olombelona tonga monjy any eo fa tsy hanota fady akory. Ka valisoa inona zany? Vola be. Sa vatosoa. Sa volamena re? Zay tianao re. Ampisafitiko zavatra kely ianao. Eny are. Ary manatona fa aza matahotra e. De ne soron-drasata le fozabe nanaikitra le ratsan-tanany. Ary afaka soma tsarako. Ary matahotra fozabe zany ny kalanoro raha azoko tsara ry Dadavelo. De tsy haiko indray alosia. Zay ny zavanitranga siniziko. Le izy aza kalanoro mbola tanora le iziko. Zany ve? Raha fahalalako azy ary fa tsy vavy. Ay? Ie, na ratra be le rantsana voaketoky ny posa. Saika tapaka angamba fa voaketoka ela teo ka tsy hainy mihitsy nanala azy e. Tena losy zany. Avy hatrany de niazakazaka nanongotra ravikazo. Ravikazo nanivy teo akaiky teo zany le kalanoro a. Ay? De nitsakotsakony ary napetany teo amin'ny le ratsan-tanana naratra le voaketoka zany. Akory ny agagandrasata fa afaka segondra vitsy fotsiny de maina tonitsy teo le fery ary sitrana le loha. Andray. Ary tena mahery noho ny dokoterana izy zany. Tena mahery ka. De ahoana? Ary rasa tamin'izany mbola talanjona ihany mandinika an'le kalanoro sy ny fihetsiny. To te andozitra, te hijanona. Lina am'le hoe valisoa zay tiny e. Ny tena mantsy efa sahirana sy mantra. Nefa te andositra ihany koa fa matahotra. Zay ary Dadavelo fa kofon'ny paraky a. Paraky efa narorako ela fa se ndrasindrovaka kely fotsiny any roa. Tonga de loary re mino le sakafo sy mandreraka koa zany ko. Loary tokoa reto fa so de mangatsika indray a. Ataovy eo ambony latabatra eo e. De
eo ampinana indray tsika manono tantara sa ahoana e? Zay mihitsy no mety sady vary aminanana mahafinaritra. Eny ka samy mazoto manarynareo anaka. Sotra ry dada velo. Tsy nasiako sira io a. Io ny vovitsira dia samy manisy any ambilianeny arak'izay tiany e. Tsy maninona mihitsy. Dada velo koa to tsy mihinan-tsira. Ny mety amiko zao hoe ny kitozy ilofako azy efa io fa be sirako. Kalaminy koa ne tsy mahay manao sira dokotera tsy mahay io. Tena zaza mafana tanana io. Tsy azona hoanina io fa mangidy sira be. Io ny famalina mianaka matetiketiko. Resaka sira ndoko io ihany. Tandremo zany ra mino a. Efa tena miezaka fa tsy haiko mihitsy. Eny e. Fa ahoana aloha ny toy an'le tantara ry dada velo? Ny tantara tena mbola niorory ihany aho na tsy aro hatramin'izao le roa. Natahotra rasata hoy aho. Sady te handositra izy no te hijanona. Samba ny tena nahita maso izy hatrazaika. De feo mikakakaka foana no reny. Milavitra eny na milalao rano zareo. Ka vitsy ry ny olona tena mahita na de ponety aza tsy nisy sananatona teny andosiko zany ny olona fa teny amin'ny aram-bato teny fotsiny ny tandra teo saripady ny toerana be fadifady tsy misy hevitra. Fadifady toy ny ahoana moa ry dada velo? Ohatra hoe tsy azo ny tondrana kisoa na tongolo, tsy azo nalehan'ny olona avy ny anakisoa na tongolo ihany koa na nandalo teny akory aza na niserana akory aza ry tsy azo atao. Fa rasata zany tsy nakisoa sy tongolo? Ka rasata azy efa maty mosarotsy ny nakanina kosety koa. Inona moa ty filasanareo azy? Kerery ry dada velo a. Zay efa kere efa firy andro izy mianakavo ny kere tao. Zara nahita tongomboangazo sy tongomomanga nanapake. Na iane renaivo zany ry zany no nanome azy vary ray lovia raha sendra nandalo izy. Na saiko anaterany mineno izy tsy indraindray rasoary sy rasata menatra tsy maketo mihitsy ry joary. Tokoa de inona le valisoa nolazaina hono? Ka eo indrindritsika zao anaka. Mandinika mafy le kalanoro. Ndray tia ratsy ndray ohatrany hoe olona sampony zany. Fantatro ny fahasairana ny olombelona io tena sahirana mafy tokoa aloha olona mantra fahadiran'ovana be abokatrosan'olona. Ka noho ny zavatra nataonao ara dia ampisafidy anao zavatra kely ka eritreritra tsara vao miteny zao ary. Ny voalohany ara dia zao hitsabo sy anasitranyolona ve ianao, anasoan'ireo mpiarabelona aminao fa atovokanao tsy ambaratelin'ireo ravin-kazo rehetra atao anaty anato. Anakarena ianao amin'izany satria irodorodo eo aminao ny olona rehetra. Alaza ihany koa satria na dia ireo aretina tsy ahitana fanafana sy sitrany dokotera aza dia hainao sy tanina avokoa. Hitsabo olona hoe tsara ihany nefa ho ararotony sasany amin'izany ako, indrindra ireo havana dia ireo havako nanary azy tsy nahalala akory tao anatin'ny tsy fisiko. Azo tombotsoa amin'ireo fitsaboana ataoko nefa tsy nahafona ariary aza ho akory, tsy nahavonjy atao anatin'ny fahoriako. Na ireo mpiarabelona tamiko aza naneso sy nandatsy. Saika hamono asy hitory amin'ny resaka fotoboagazo reny angalariko raha tsy nisy any dada velo. Aleo ihany izy ireo sahirana sy lany vola be any amin'ny dokotera fa tsy mendrika izany. Ka ahoana re? Tsy inona indray aloha le safidy faharoa Ka zao le safidy faharoa. Omeko vola raiky tapy ianao, ampivelomanao sy ny taranakao rehetra mandra-patapy tsy ny andronareo. Tsy ahorana rotony teolo tsony zany. Marina ve? Vola raiky tapo? Raha izany marina tsy hotretrika. Ataoko tola gaga sy tonga saina ireo fianakaviana sy ireo olona nanenjika reo. Ataoko izany indray no anontany ory.
za fotsiny angamba nefa tia indray no ohatry ny mampisalasala raha volako. Inona no mampisalasala-ndrasata mory dadavelo? Ny hoe ny vola mety ho simba raha tehirizina hely, mety hiena koa ny sandany ao aoriana na mety hiova hafa indray ny endriny sy ny sarany anakako. Marina tokoa aloha zany. Ary mety ho sarotra amin'ndrasata ny anakalo azy any amin'ny banky any an-drenivohitra any. Mety isy koa ny fanontaniana sy fanadihadiana hoe avy aiza ny avian'ireny volabe reny. Rasata efa fatabahoaka fa mahantra fadiranofana. Efa inona moa ty filaza azy any an-tanan-dehibe. 4 mi zany tsoary. Zay le mpitsindroka sortiry. 4 mi efa malaza ratsy amin'ny alabotry ka tsy isy atoky azy itsony amin'izay fomba nampanankarena azy tampoka teo. Ary tsisy koa hoe vola nomeno kalan'oro zany tsy sino an'izany indrindra ireo zandarika. Zay tokoa fa ono de aiza hono le kalan'oro no hita n'izany vola be raiky tampomena azy zany? De tsy fantatro sia sa koa tsy nanontany le kalan'oro tamin'ny fotoana nandehanako teniko. Ahoana tsara hoe ry dadavelo? Fa nga dadavelo nandeha teny ihany koa? Ny anaka voatery nandehako rehefa nitranga ny tsy napoizina satria avotrainy niala nenina aloha noho ny fitiavako sy fangorahako andrasata menakavy ihaniko. Ka zay no antony nahatonga ireo masokorotsy tsy mahita tsara toy izao reo tsoary zay nge reo hoe. Ay very dadavelo aika nisy an'izany? Nisy an'izany tokoa saingy tsy nisy olona nahalala an'izany niza hafa-tsy mino ihany de ise zao na ibenja na ireo ray aman-drenin'izy da i Rakotomalala zanako faralahy sy ny vadiny aza na i Rabodoren'izy vadiny Randrianirina zanako lamatosy ny vinantovavy ny tena tia tsy nitatarako an'izany na ireo avan-drasata ry Ramaro Mianakavy ndray noho izany tazony anaka ny tsambaratelo za aloha midera mino atreto na tazona an'izany mihitsy izy. Eny ry dadavelo aza matahotra ianao de ahoana ny navalin'ndrasata an'le kalan'olo indray avy eo? Ary le safidy fahatelo inona le izy mba eritreretako tsara ka? Ny fahatelo de zao omeko fahatsoana volamena ianao ampivelomanao ty zany sy ny taranakao tsy oriny inina tsony nareo fa zao be fadifady sy fipetra nefa ty. Vatsoa volamena tena aleoko zay ka eritrereto tsara relo izy aza ny mora tehirizina ko sady azo amidy tsy kelikely koa. Tena zay ka tena zay mihitsy ny safidika zay mihitsy de ny entany kafaliana be loatra rasata ka tsy inona nisy lanja n'ilay teny farany hoe be fadifady sy fipetra zany le kalan'ora nefa nahalala ny tao anaty eritrerin rehetra zay tsy fantany akory mahite anakarena tampoka sy aingana fotsiny rasata hiala amin'ny fahantrana eboebo amin'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina ary hamaliana faty an'ireo olona ny hirim-belona azy tsy namonjy azy mihitsy tao anatin'ireny fahasairanan'ireny ay very dadavelo nisy an'izany de ahoana nanazava tsara taminy le kalan'oro ka ny vatsosa ny volamena ny tianao zany aleo ary ny volamena eny ary ka zao avy ary ny fipetraka eny ho tsara satria le volamena eto amin'ny tany misy ela eto no alainao anao de misy sandany io sandaninona ka tsotra be hofako ny ray tsy mivaky sy tsy mifangaro ava aterinao eto amin'ity toerany ity amin'ny fotoana ho tondroko ahoana tsara aiza re nahitako an'izany za zange ty efa mahantra mila tsy ahitany arapaka sa angalatra ondron'olona avy dray tandremy tsara tsy mahazo hitondrana zavatra ala teto ka zao zao ny zavatra azo atao tately 2 litra sotsimbary madio entina apetrao eto ataonao ambon'ny ravina kondroa miandro tononiko ay de rovina ka aza maika ianao raha olombelona mbola tsy tapitra niny fipity tsy tena mizana amin'izy ianao afa-tsy amin'ny ankohonanao ihany
Ary tsy ampiasainao amin'ny ratsy. Ny vola azonao avy amin'ny volamena, ary tsy maintsy anonjena izay mitady vonjy avy aminao anasoavana azy. Ohatra na amin'ny raha maro sy rasoary aza ve? Na amin'iza na amin'izy ary taleny tsara. Ary ohatry ny mahalala ny eritreritra ny ty kalan'olo ty zany. Sady mivadika mena be ny masony. Ary mara-palafy ny volamena rehetra hivadika ho vola, dia tsy mahazo mihina kisoa ianao sy ny vady aman-janakao. Tsy mahazo miompy na mampiditra kisoa amin'izay tanàna itoeranao. Noho izany mety aminao mihitsy ny tokamonina. Eny tompoko. Ankoatr'izay tsy mahazo mihinana tongolo ihany koa ianao na mampiditra izany ao an-trano. Ary tsy mahazo mamboly ihany koa. Mazava aminao ve zany raha olombelona? Na tongolo inona na tongolo inona? Raha satana anarako. Mazava tompoko, mazava. Omby sy omby ompiana fa anakarena be ianao. Eny tompoko. Ka mbola ho raisinao ihany ve ny safidy fahatelo raha sata olombelona? Raisiko tompoko. Fanakeny eo amiko sy aminao mantsy ireo fady fepetra rehetra ireo. Ka tandremo sao tsy voatandrina fa ho mafy ny saziny. Ka eritrereto ihany aloha. Efa tapaka mihitsy ny hevitra tompoko. Ny volamena ny fidiko. Eny ary, ka zao. Aty reto rapitso alohan'ny tsy letehan'ny moasandro ireo tantely sy fotsimbary ireo. Eny tompoko. Tsara aloha raha misandratra andro alohan'ny amin'ny 10 taona. Dia ho azonao ny volamena tadiavinao sy iren'ny fonao. Zay raha sata olombelona. Eny ary tompoko. Manome tokanao aho fa ateriko eto ireo. Ny tokony fitaka fa ny atao no hita ho ny fiterinareo olombelona. Tandremo ny fanekena sy ny fady fa ho mafy ny zavatra anjohanao raha sanatry ka tsy voatandrony ireo. Azoko fatarina ve tompoko hoe inona le sazy raha sanatry iverina antra ve zay sa inona ka? Tena tianao ka ny afantatra azy. Raha mety tompoko. Fantatra moa ny ataon'ireo sasany anarako. Rainy zavona ho ianareo olombelona fa misy fitenina azy aty. Ataoko manjavona ianao raha mandika sy tsy manaja ny fanekena. Ary tsy vitan'izay fa ianao sy ireo vady aman-janakao. Anjavona tsy ho hitan'ny mason'olombelona tsony. Sady hidy amin'ny masonao ty toerany ty. Ka tandremo toy ny fitiavana reny ihany ny fanekena fa tsy misy monga. Tady dio nge fa izay kalan'olo dia misy ratsy ary misy tsara koa. Toa anareo olombelona ihany ka tandremo tsara. Eny tompoko. Fa zao fa naka izy teo ary taonanjavona. Tena zany mikakakaka be zany izy. Ory kalan'olo orainy zavona andraso aloha andraso aloha. Tena memana lavitra ny feo. Lasa izy. Dia inona zany no ataoko tsy maintsy mandeha mody aka. Efa ilentika koa ny masoandro tiako. Dia lasa nody moa zany rasata? Dia lasa nody aloha rasata taritarika an'ireo kitahy tamin'ny tady taretra sy hidikazo. Efa isasaka ny alina vao tonga tany an-tranony izy. Hanasy reraka izy amin'izany ko. Hory izy mianaka, alina angetiny andro Ny sakafo koa ty efa lany efa ela fa sao dia mba tokony hamonjy fandriana amin'izay ary aloha. Eny tokoa. Sao dia reraka eo ianao fa aleo rapitsondray ary. Reraka? Tsy reraka zany afaka hidina ny trano dia miakatra matolotsika hany am-pandrinindray manohy ny tantarako. Andao ary. Za andeha haniditra trano dia hamonjy ny efitrano koa ary. Zay ary Tavandrimandry nareo mianaka? Tavandrimandry retsy fa hono ary dada velo. Ahoana itsoary? Io fiarako tsisy maninona ve? Tsy misy atahorana io se aza manasa efa tsy mba misy dahalo na mpangalatra ny aty mpamosavy no betsaka atyko ka hity. Ka so simbany eo ny fiarako. Tsy manimba fiara izy ny olombelona no ampitahoriny se mifanojo azy eniko. Andao hiakatra zato izy fa sy ndao ary dada velo. Fonga efa maraina sady ny andro efa maraina ary dada velo. Vao nidaboka ny lohanao dia mieritra rendriky ny torimaso mihitsy ianao. Tena velako natoro tsara koa. Lalina indray izany anakako. Tena ohatrany tsy nahatsiaro mivady mando mihitsy ako. Fa amin'ny firy zao aloha amin'ny enina latsaka fotsiny. Ary efa ny fo zany kalamino. Efa henoko ny fo efa ela izy. Zany mamahana koa zany izy zao. Ary aleo hiarina raha izany ko.
Sady efa vita koa nge vary sosoa e. Manahoana nareo mianaka? Manahoana? Maika andeha hanasa lamba eny an-tsava. Ahoriko aloha ny lamban-dadabe izay maloto ao sady mba misy an'ireto savony entiny tsoaryreo ihany koa. Ka sady efa besaka ihany ny akanjoko malotoko. Andrasary aloha andao-bary dia hinam-bary somaraintsika e. Mino aza vonoina retsy ny afo fa anengenako mangazo mainao rehefa avy eo eny ary fa ono arojoary endry dada velo angamose alady totodoany Antananarivo ka mbola hijanona kely 2 na 3 andro kosa fa hoana malaelo sady anga dada velo vo 2 andro ange izay natongavako Kash ny malahelo ve mo tsy alahelo fa rehefa tsy maintsy mandeha se ny asa tsy maintsy ajaina tsinoko zay aloha fa elany naniriko tonga dokotera nery dada velo tsara zany anaka mba misy mitsabo ny fianakaviana se fa hono angamo tsy mety raha mangataka amin'ny findreny ambo mandroso se no manao dokotera ao amin'ny hôpitaly eo ka eny nahoana moa tsy eto fa angamba mbola orina kely eo zany vao tanteraka raha atao mbola fangatahana ela ihany koa zay vao hivaliko fa hoana ka tiako raha mba ety akaiky ety talindrazana edy se no manao an'izany aso zany ko marina aloha zany fa ndeo toizana ny tantarantsika sy dada velo malarive tokoa sady manokona mangazo ihany no menonao ary taiza hoaiza moa tsika no farana ka teo amin'le hoe lasa nodra sata nitarika an'le fezakitay rehetra dia nanjavona le kalan'olo sy dada velo raha nisavona izany no nahatonga ny anarana ambohitendro lasa ambohijavona rysea tsy afaka zavona tsony tato anatin'ny 2 taona zay itoerana io dia izao zaza mbagaga ary dada velo nefa tsy zavony izany teo aloha ka zava-doza no nitranga ka vokatry io zavatra nataondrasato ihany 5 taona lasa ianaka le fanekena le indrindra le fanekena tamin'le kalan'oro ny fitiavam-bola sy arena be loatra dia mitarika ny akady ny hafarany hany amin'ny zavatra tsy apozina sy tsinona akory anakako hany amin'ny fahafatesana tena nampalahelo mihitsy ka loza tokoa zany ry dada velo manao tao foanako manao tao foana tsy mitsinjo ny farany vao maraina mangiran-dratsy izy ny zoma apitsy ny alakamisy nandehanany teny andosiko io nandondona teto amiko izy taitra be ahozeko nataoko ty fa nisy loza inona hivarotra laiko tay tamiko ny fa nisy ny lany vola maika izy tsy niteny na nanazava ny antony tamiko akory zany eritreritra fa vola hanefana ny tsosan-dramaro io haika vola ividianana ilay tantely 2 litatra sy fotsimbary madio tsy maintsy aterina alohan'ny amin'ny 12 atoandro io zoma io ihany araka ny fanekena zavatra ho tadiavina any atsena namboy mandroso reo mary dada velo dia nomeko ny vola vidy kitay satria ny kitay ny laiko raha teo dia lasa izy maimay ohatry reny dorany afo reny dia toy izao ny fitantarany toyany soma tsara dolo aloha reto ny tantely sy ny fotsimbary amin'ny 4 zao amin'ny 7 maraina aleo ezaka aloka tsy maintsy ataoko izay hatongavany eny andosoko alohan'ny amin'ny 12 tonga ihany atyko tsy mbola ampy amin'ny 12 kosa aloha zao mbola tsy mitsatoka ny andro ty le toerana efa nivahatsiravina kondro teny an-dalana dia velariko eto zany ty dia apetrako eto ambony ny fotsimbary madio dia ny tantely 2 litatra dia
dia ahoana moa e raha ny zavona koa ty mbola tsy atoko aleo ranga ho teneniko fotsiny io ary ny tantely iray litatra sy ny fotsimbary madiona sainao naterina ray ny zavona araka le fanekeny napetraka eo ambony ravina akondro madio koa izy ireo eo amin'le toerana nasainao ametrahana azy de tanteraka zany ny afatra e raha satolombelona zay fa taiza koa izy ty mipotra ahitako tsara ary rehefa anaty planetinao ka zao anio ano nangona ny volamena ary amin'ny mamatona lallan'io any no anaterako azy ametranonao ary afaka mandeha any tanàna amin'izay no fa mandeha any ka hitako ny tranonao androany raha maro nge no avy androka hiala amin'ny trano aza matahotra ianao fa tsy androka anao izy raha tsy afaka telo andro zay fa mandehana mody eny ary oe fa nakaiza ndray izy teo dy ary nakaiza koa reo fotsimbary sy tantely teto nanjavina miaraka taminy laliny zany andeha ody aloha zany ko so fa nisy ambony kely vidiky tay mba hividianakaniny ty aniko ny faranatreo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara no soratany razana bary voangy lalao Josephine tantara nampitondray ny lohateny hoe fanekena novelomin'ny Vantso Ioli Anjarliva niaraka tamin'ny Rakoto Arliva Bruno Faly Sinez ary Roland nandray feo tovy razana mamonjy nanatontosa Anjarliva amin'ny herinan'io ny fizarana faharoa